ampalala ho aho izay lalana tokony alehako. Ampalala ho aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahasoavana sy ny fihetiavan'i Jesoa Kristy no tononona ao aminao izay manaraka izao onjam-peo izao indray amin'ity folakandro ity. Dia faly izay ny miarahaba sy mirary soanao tafaraka indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Hivavaka isika. Ry tompo rainay izay any an-danitra, fifalianao anay ny misaotra sy midira sy mankalaza anao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Satria ianao no mbola manome tombonandro, manome hery sy tanjaka, manome fahasalamana anay indrindra indrindra, ary koa manome ity fotoana ity ahafahanay miara-miombona amin'ny alalan'izao fandaharana izao andinianay sy ianaranay ny teninao. Mamindrafo aminay mamelany lokay fa tsy mendrika izay, ary dia ataovy ao anatinay ny fo vaovao sy ny fanahy vaovao, ahafahanay manantanteraka ny sitraponao sy manantanteraka ny asanao. Ary mangataka indrindra izay ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, hitarika anay, hanoro lalana anay, hampianatra anay amin'ny marina rehetra, indrindra fa hampianatra anay ny teninao. Dia mangataka ary izay ianao no hiasa, izay dia mpanomponao ihany, tsy hiteny amin'izay tianao tenenina fa hiteny amin'izay ambarany ny fanahy masina ho an'ny mpiainy rehetra. Dia mametraka ny fitaovana izay ampiasaina ampiaratananao, ho karakarainao, arovanao, hatsarainao indrindra indrindra. Dia mametraka ny fiainan'ny mpiainy rehetra ihany koa mba hiaino, hankatoa, handinika, hianatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavakay. Amen. Ny fandaharantsika misesesy dia niresaka ny amin'ny hiavian'ny tompo. Niresaka mikasika ny voalazan'ny Lioka toko 1:20 fa ny Lioka toko 1:20 sy ny Matio toko 4:20 dia mitovitovy ny tena mitovy ny hevitra izay ambaran'i Jesoa Kristy, fa ny filazany Lioka sy Matio azy misy samy hafa kely fotsiny. Fa raha ny foto-kevitra dia iray ihany dia mikasika ny hiavian'ny tompo, mikasika ny zavatra izay hitranga amin'izany fiavian'ny tompo izany, sy mikasika ny hoe inona ny fiomanana sy ny fiambenana izay tokony atao. Ka androantsika dia metraka amin'ny fanontaniana hoe manao ahoana ianao, manao ahoana tsika eo am-piandrasana izany fiavian'ny tompo izany. Tamin'ny izany fotoana izany dia nanontany ny mpianatra ny amin'izay andro sy fotoana sy ny famantarana hiavian'ny tompo. Ary tamin'izany Jesoa Kristy dia nilaza hoe tsy misy malala izay tokony amin'izay andro sy ny fotoana izay hiaviany sy ny amin'izany fotoana izany. Andeha jerentsika ange ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Matio, nijerentsika hatramin'izay dia ny Lioka toko 1:20 fa mbo jerentsika indray voalaza amin'ny filaza Matio azy. Matio toko 2:20, ny 5:4 sy ny 4:20 no vakintsika. Matio toko 2:20, ny 5:4 sy ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'izany andro sora izany dia tsy misy malala na dia ny anjely lanitra aza. Koa miomana ianao kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny tomponareo. Ray masona, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Any amin'ny 9:7 amin'ity Matio toko 2:20 ity no nanontanian'ny mpianatra, rehefa nanatona Jesosy mangingina ny mpianatra dia nanontany hoe lazao aminay ny andro hatongava an'izany. Fa ny 5:30 sy 5:4 dia milaza zany Jesosy Kristy fa tsy misy malala izay fotoana hiaviany na dia ny anjely lanitra aza, ary na Jesosy aza dia tsy malala fa ny iray ihany,
Ndray ihany no mahafantatra izany ora sy fotoana izany. Tena mazava tsara ny ilazan'i Jesosy Kristy azy. Jesosy tsy mahalala izay hiaviany ny amin'ny fotoana, ny andro sy fotoana tsy fantany, ny anjely tsy mahafantatra, fa Andriamanitra iray ihany no mahafantatra. Noho izany, aoka aloha izany tsy hisy olona ilaza fa mahafantatra ny fotoana hiavian'i Jesosy Kristy sy ny ahataperan'izao tontolo izao. Aoka samy angina, samy anaiky, samy miandry fotsiny ny amin'izay fotoana hahatongavan'i Jesosy Kristy, ny amin'ny ora sy ny fotoana sy ny andro aoka samy miandry, fa tsisy hamorona hoe roviana na roviana. Fa inona kosa no tokony hatao eo am-piandrasana izany fiavian'ny Tompo izany? Filazan'i Jesosy Kristy tsara. Miambena ianareo, mivavaha ianareo, miomana ianareo. Izany hoe zavatra maromaro izany no lazaina ka vitsivitsy ny resantsika eto dia ny fiambenana izay efa niresantsika tamin'ny heriny. Resahana androany mikasika ny hoe fiambenana sy ny fivavahana. Fiomanana sy fivavahana. Ny fiomanana amin'ny fiavian'ny Tompo dia mazava tsara fotsiny. Ny fanekena hanao ny sitrapony sy hanao ny asany. Izay no atao eo amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny Tompo. Tahaka ny zanaka na ny mpiasa. Ny zanaka izay miandry ny fahatongavan'ny rainy dia zao: manao izay hafatra rehetra, manatanteraka ny hafatra rehetra izay nafaran'ny ray aman-dreniny azy raha misy, dia ilay andray aman-dreny mandra-piveriny ray aman-dreny. Atao daholo ny asa rehetra sy ny raharaha rehetra izay nampanaovina, atao am-pifaliana, atao am-pitiavana, ary atao amin'ny fo, ary indrindra atao atsakany sy andavany. Arahana tsara ny toromarika sy ny baiko rehetra izay nomena alohan'ny nandehanan'ny ray aman-dreniny mandra-piveriny. Dia tahaka an'izany ny mpiasa koa tahaka an'izay, manao ara-dalàna, atsakany sy andavany, miezaka manatanteraka ny asa ampanaovina azy, ampanaovan'ny mpampiasa azy mandra-piverin'ny lehibeny na ny mpampiasa azy na ny patron na ny chefiny. Ka tsy latsa-danja amin'izany ny fiomanana izay tokony atao alohan'ny hiavian'ny Tompo. Fanaovana atsakany sy andavany ny asan'Andriamanitra ampitiavana, fanarahana atsakany sy andavany ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe eo am-piandrasana ny fotoana sy ny andro, ny ora hiavian'ny Tompo dia tsy hoe miandro fotsiny dia mipetraka fotsiny dia matory fotsiny ve, sa mihinan-kanina fotsiny ve, sa maninona fotsiny, fa misy asa tsy maintsy atao. Atao foana ny asan'Andriamanitra, atao foana. Arahana foana ny sitrapon'Andriamanitra, ezahana izay anatanterahana ny hafatra napetraka Andriamanitra, ny hafatra izay napetraka Jesosy Kristy. Miambena kosa ianareo, miomana kosa ianareo, mivavaha mandrakariva. Izany anie mampiavaka ny kristianina ange dia izany, mivavaka mandrakariva dia miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olon'izao tontolo izao, ny tsy kristianina, ny olona tsy resy lahatra no ompan'Andriamanitra sy hanao ny asan'Andriamanitra, ny olona tsy mieritreritra ny andova ny fansakan'Andriamanitra, manao izay tiany atao no ataony, izay sitrapony no ataony, izay heveriny fa mety no ataony. Fa ny kristianina, ny zanak'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ho atao no atao, izay sitrapon'Andriamanitra no rahana, izay asan'Andriamanitra no ezahana. Ny olon'izao tontolo izao dia ny asany izay heveriny fa misy tombontsoa ho azy, izay heveriny fa mahasoa azy, izay heveriny fa azahoany vokatra ho azy manokana, izay ampitombo ny hareny, izay ampitombo ny fananany, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza,
dia izany no matomatesany, izany no ataony, izany no arahany. Izany ange ny azo tontolo izao e, zay no ataony zay, zay mahafinaritra azy a, zay ilainy, zay filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny reka momba zao fiaina zao, zany no mahafinaritra zao tontolo zao. Fa ny antsika dia zao, zay mahafaly an'Andriamanitra, zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Misy hafatra maromaro zay napetraka Jesosy Kristy ho tanterahantsika talohan'ny haingany hiakatra ho any an-danitra. Anisan'izany ireo voalaza amin'ny Matthieu 4:20 sy ny Luka 4:20 ireo, dia ny hiambenantsika, ny homanantsika, ny hivavahantsika. Fa tena anisan'izany ihany koa ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, izay nanafarana any amin'ny Matthieu 7:20 hoe mandehana any amin'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ka amin'izao fotoana izao mandroso dia mandroso ny teknôlôjia, ary indrindra fa karazana fandrosoana maro isan-karazany dia mitobaka manjaka eto amin'izao tontolo izao. Fa eo anatrehan'ireny tsy natao hanaraka be fahatany an'ireny ny zanak'Andriamanitra, fa natao haneho ny mahazanak'Andriamanitra azy ka manaraka ny baiko izay napetraka Jesosy Kristy hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Zany ny anaovana mpianatra amin'ny firenena rehetra dia tsy hoe mianatra izay zavatra mitranga rehetra, misy zavatra tokony ianarana ny amin'ny teknôlôjia sy ny amin'ny fandrosoana maro isan-karazany, fa iezahana tazomina ny hoe mpianatra Jesosy Kristy, manaraka ny sitrapony, manaraka ny fampianarany, manaraka izay lalana efa nalehany, dia ny amin'ny tsy fialana fa ny fijanonana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra zany dia tena azo atao tsara ny mampianatra ny tenin'Andriamanitra sy manao ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Azo atao tsara ny manao zavatra rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny kristianina sy ny zanak'Andriamanitra dia zao tsy azo atao fa fady. Izay ihany no fady ny kristianina, dia ny manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra fotsiny azo atao tsara ny mitady vola, fa mitady vola mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy mitady vola araka izay sainao fotsiny, araka izay tianao atao, tsy araka izao tontolo izao fa araka an'Andriamanitra. Azo atao tsara ny manao fialamboly, fa fialamboly mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Azo atao tsara ny manao fety aman-danonana, fa atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy izay tianao anaovana azy na izay tiany ranona na rano anaovana azy, fa izay tian'Andriamanitra anaovana azy. Izany no hoe atao tonga mpianatra amin'ny firenena rehetra, atao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, atao mahay ny tenin'Andriamanitra dia manaraka ny tenin'Andriamanitra sy miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Atao ho tonga manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ny olona rehetra eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Izany ange no ndrasana amintsika, isika manokana zany da ny tena izy mila miambina, mila miomana, mila mivavaka. Ka raha ho avy ny tompo dia zao, na tratrany eo amin'ny fiambenana isika, na tratrany eo amin'ny fiomanana isika amin'ny fiaviany, na tratrany eo amin'ny fivavahana isika. Mazava tsara ny tenen'i Jesosy Kristy hoe aoka tsy ho vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fiainana izao fiainana izao. Ary ny tena izy, mora ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany, fa miteny izy hoe sambatra ny olona izay tratran'ny tompony eo am-piambenana raha ho avy izy. Raha ho avy ny tompo ka tsika miambina
sika miomana, sika mivavaka, fahasambarana ho antsika. Ary dia itenin'ny Tompo, iteny Jesosy Kristy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny Tompo nareo. Noho izany ry havana Jesosy, betsaka ny asan'Andriamanitra izay tsy maintsy mbola ataontsika satria ao anatin'ny hafatra napetraky ny Tompo izany. Raha jerena tsara ny tantaran'i Néhémie, rehefa nanarina ny tempolo dia zao, sady mitazona fiadiana, sady mitazana ny manodidina, nefa koa mandrafitra, manangana, manarina ny tempoly, ny manda. Zany ny manda ny Jerosalema. Zany nataon'i Néhémie tamin'izany. Fa isika koa dia ohatr'izany amin'izao, sady miasa no miambina, no miomana no mivavaka. Raha vitantsika izany dia izay no takian'Andriamanitra amintsika eo am-piandrasana ny havian'ny Tompo. Satria tsy fantatra hoe raha oviana ny havian'ny Tompo, tsy misy mahalala na iza na iza, na Jesosy Kristy ary tsy mahalala, ny anjely lanitra tsy mahalala, fa Andriamanitra iray ihany no mahalala izay haviany. Ka tsy tokony hisy sondriana, tsy tokony hisy variana, tsy tokony misy hoe mihanahana fotsiny na mipetrapetra fotsiny na matoritory fotsiny eo am-piandrasana izay havian'ny Tompo izay, fa misy asa takiana. Dia ireo anisan'ny takiana ireo ny fiambenana, ny fiomanana, ny fivavahana. Ary dia mivavaka aza mitsahatra. Atao foana ny fivavahana. Afaka atao tsara ange ny sady miasa no mivavaka e. Afaka atao tsara ny hoe miaina sy mianatra ny ten'Andriamanitra eo am-panatanterahana ny asa amin'izao fiainana izao. Betsaka ny zavatra nafaran'ny Tompo, ka dia aoka samy ezaka hanatanteraka ny hafatra izay nomeny mandra-piaviny. Ary anisan'izany ange ny hirantsika ao amin'ny firana ny FFPM hoe mandra-piavin'ny Tompo mivavaha, mandra-piavin'ny Tompo miasa. Ary dia voalaza hoe mo tianao va ilay Tompo mpamonjy teanao, ny hafa ny tanterao sy ajao. Izany hoe mila manatanteraka izay hafatra napetraky ny Tompo isika mandra-piavina satria tena ho avy izy. Ary dia ny firanantsika ankeno milaza, raha tonga an'iny Tompo amin'ny kery lehibe, mofaly va ianao ka hidera ny mpamonjy, ho anisan'izay voavonjy va ianao. Raha miomana ianao, raha miambina ianao, raha mivavaka ianao, raha miasa ianao ka manatanteraka ny asany sy manao ny sitrapony, ho faly ianao. Andray ny anjara omen'ny Tompo anao ny amin'ny valim-pity lehibe izay atolony, dia ny fanjakana lanitra izay omena hidiranao sy hitoeranao, ary fiainana mandrakizay no omenanao vokatr'izany fikelezanaina izay nataonao mifanaraka ny sitrapony izany. Kanefa tsy ianao ihany fa ny olona rehetra tian'Andriamanitra hovonjena ka maniraka anao izy andeha any amin'izao tontolo izao, ahatonga mpianatra ny firenena rehetra. Eo anatrehan'izany dia misy asan'Andriamanitra sy hetsika tianay ho zaraina aminao ity. Raha sitraka ao indrindra dia mangataka ny fifanomezan-tanana, mangataka ny fiarahana mitondram-bavaka, mangataka ny fiaraha-manatanteraka ity asan'Andriamanitra lehibe izay tantaraiko sy ho lazaiko aminao ity. Anangana ivon-toerana, fitezana sy fanarenana ny olona reraky ny zava-mamamy sy zava-mahadomelina, ary indrindra ihany koa anabeazana ny ankizy sy ny tanora sy ny olona rehetra tsy ho tafalatsaka amin'io zava-mamamy sy zava-mahadomelina io eny Imeritsiatosika. Andrefana kely Imeritsiatosika ny ratsana fanantenana vokovoko manga fohy be. Ka misy hetsika izay hoentina manatanteraka an'izany. Anisan'ny anankiray ity lazaiko aminao ity. Amin'ny 24 volana avril, andro sabotsy io, dia andeha eny amin'izany toerana izany isika rehetra hanatanteraka fety hamandanonana kristianina sy fialam-boly sy fitsangatsanganana. Zay izany. Amin'ny 24 volana avril tsika dia andeha eny.
hanatanteraka fety sy lanonana ary fitsangatsanganana kristianina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny zavatra ho atao amin'izany dia izao: isy zany ny kilalao isan-karazany aloha, mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fanompoam-pivavahana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Dia isy ny kilalao isan-karazany, isy ny fifaninanana baolina kitra izay mbola lazaiko iny Atsipiriany rehefa avy eo, dia isy ny fampisehoana rindran-kira ny folakandro. Izany hoe manomboka ny fampiam-pivavahantsika maraina mitohy amin'ny lalao isan-karazany sy ny lalao ara-panatanjahantena, ary mifarana amin'ny folakandro ny fampisehoana rindran-kira ara-pilazantsara. Izay entsika mpanakanto izay mbola lazaintsika amin'ny fotoana manaraka hoe izavy no asantsika ho avy amin'izany. Asaina amin'izany hanatrika an'izany ny olona rehetra na iza mitarika ny zavatra rehetra sy tompon'ny maso-karaina ny fiangonana miaraka amin'ny ratsana fanantenana sy ny vokovoko manga ao anatin'ny fiangonana. Fa ny olona rehetra na iza dia afaka manatrika izany avokoa ary afaka mandray anjara. Fa ny fandraisana anjara anankiray izay ho tantaraiko sy ho lazaiko eto dia izao: isy fifaninanana baolina kitra izay angatahana amin'izay rehetra afaka mandray anjara amin'izany mba handray anjara. Ka ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana na lahy na vavy dia afaka mandray anjara. Izany hoe isy fifaninanana ho an'ny lehilahy dia isy fifaninanana ho an'ny vehivavy. Amin'ity indray mandeha ity dia tsy voafetra ao anatin'ny sampana vokovoko manga ihany no handray anjara, fa ny kristianina rehetra na iza ka manana fanamarinana fa kristianina izy. Taratasy avy any ambotandrina na karatra amin'ny sampana misy azy na karatra amin'ny mahampandray azy sy ny sisa izay mitovy amin'izany, ka afaka manamarina izany dia izao: afaka ekena ao anatin'ny mpilalao avokoa. Tsy voatery ho mpilalao tahaka mahazatra hoe mpikambana ao anatin'ny sampana anankiray no mandray anjara, fa afaka mamorona ekipa isika, na atao hoe misy fianakaviana iray ary mahaforona ekipa ka manaraka an'ireo fepetra hoe manana taratasy avy any amin'ny fiangonana daholo manamarina fa kristianina izy, dia mety izay. Na atao aza hoe misy fiangonana anankiray amoaka ekipa 5 na 4 na 3 hoe anao ny lehilahy kristianina, anao ny sampana tanora, anao ny sampana vokoka manga, anao ny ratsana fanantenana, anao ny sampana fivoazana sy ny sisa, azo ekena foana rehefa marina ilay fepetra izay apetraka. Ary na dia misy aza ny mpiray tanàna hoe andaontsika amorona ekipa hanao handray anjara amin'ilay fifaninanana, dia tena tsara ihany koa izay. Azo tanterahina daholo satria hivelatra isika amin'ity indray mandeha ity hoe ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana mihitsy no antsoina handray anjara amin'ny fifaninanana. Ka ny fisoratana anarana dia manomboka izao: omeko anareo ny numéro amin'ny telefona raha hiantso amin'ny telefona nareo rehefa avy eo, fa efa misy tompona andraikitra ihany koa afaka misoratra anarana any amin'ny ratsana fanantenana sy voko manga rehetra any amin'ny fitandremana any ianareo, na izay akaiky anareo fa misy telefona omeko anareo ny numéro rehefa avy eo ahafahanareo miantso aty amin'ny foibe. Ny fisoratana anarana dia manomboka izao dia mifarana amin'ny 12 ny volana marsa. Amin'ny 12 ny volana marsa no mifarana ny fifaninanana, satria hanomboka amin'io 12 volana marsa io ny fifanitsanana. Ka ny fifanitsanana dia izao: atao any amin'izay faritra akaiky anao. Any amin'izay faritra akaiky anao izany no atao ny fifanitsanana. Ohatra, raha mipetraka manodidina ny Sabotsina Mena ianao dia any Sabotsina Mena izany no anaovana ny fifanitsanana manodidina any. Amin'ity zavatra anankiray ity izany, ity lalao anankiray ity, tsy hoe akory hoe atao isaky ny solonam-paritany izy io na atao isaky mpitandremana, fa atao isak'izay faritra ahafahana manatanteraka ny fifanitsanana. Raha mipetraka manodidina any Ambatofotsy ohatra ianao dia any Ambatofotsy izany no anaovana ny fifanitsanana izay ho an'izay ekipa rehetra manodidina any. Raha mipetraka any Miarinarivo ianao dia izay akaiky indrindra anao no anaovana ny centre anaovanao ny fifanitsanana.
zay zany io. Ka ny fifanitsanana rehetra dia mandeha araka amin'ny fandaminana any amin'ny faritra sy ny toerana izay misy ilay mpifaninana. Efa misy fandaminana napetraka mikasika an'izay. Fa ny roa isaky ny faritra izay mbola lazaina amin'ny manaraka zany arakaraky ny mpisoratra anarana no miakatra makany amin'ny mieritsetosika. Zay zany no makany mieritsetosika izay mahazo voalohany sy faharoa any amin'ny isaky ny faritra no makany mieritsetosika hanao ny mety tsy fantatra hoe mety ampahavalon-dalana ve manomboka sa mpahefa-dalana sa atsasa-dalana sa ahoana sy ahoana manam-pahatonga any amin'ny final. Zay zany mikasika an'iny. Ankatahana zany ny olona rehetra izay manana faniriana sy manana fanapa-kevitra hisoratra anarana dia amin'izao hatramin'ny 12 volana Marsa. Manana ray volana latsaka kely na rotokom-bolana antsika ahafana mandinika sy mandamina dia ano misoratra anarana. Fa manarak'izay koa dia zao, hanao fampiofanana mpitsara baolina kitra isika izay efa nasika antsika tamin'ny herintaona io. Fa noho ilay confinement zany, noho ilay aretina, noho ilay fioboana dia tsy afaka nitanterahana. Fa afaka misoratra anarana dia amin'izao ihany koa izay rehetra te hiofana amin'io fitsarana baolina kitra io. Manana mpampiofana izay manana maizy azy eto amin'ny firenena no ampiofana antsika amin'izany. Ka afaka misoratra anarana isika dia amin'izao ny andinidininy moa zany dia omena antsika manaraka ny fotoana fa mbola ifampiresaka tsara amin'ny fampiofanana ihany koa. Fa alefa mialoha hoe ny fisoratana anarana afaka misoratra anarana dia zao, fa amin'ny herin'ny androany koa dia omena antsika ny fotoana sy ny toerana nanaovana ny fiofanana. Ny andinidininy mbola lazaina amintsika manaraka ihany koa. Afaka misoratra anarana zany dia zao izay vonona rehetra izay manana faniriana hiofana amin'izany fitsarana baolina kitra zany. Na efa mpitsara ianao ka te hanatevina na mbola tsy nitsara mihitsy fa te hahay dia afaka mandray anjara amin'izany fiofana zany avokoa. Zay ny andinidininy rehetra aloha azo ambara androany. Ka raha misy manana fanapa-kevitra dia zao atsoiny numéro ny telefona 033 07 482 27 na ny 034 07 482 27 033 07 482 27 034 07 482 27. Vonandray anao amin'izay fanirianao na ny filalaovana na ny fitsarana izahay. Zay ny fandaharantsika androany fa hivavakantsika marana ny fandaharana. Misaotra anao izay Andriamanitra no nahafanana tanteraka izao fandaharana izao. Raha misy tsy hifanaraka amin'ny sitraponao dia mamelana elikay ary manondrafo aminay dia ahitsio zahay, ampianary zahay, ampaherezo zahay. Ary dia mangataka indrindra zahay izay tsara, izay azo raisina ho tazominy tsirairay avy anay izany ka hiainany tsirairay avy. Mitondram-bavaka, mangataka aminao zay ny hahatanterahan'ny fandaharam-potoana izay kasainay hamporisio ny tsirairay avy dia omeo hery ny tsirairay avy ahafahana manatanteraka izany. Satria apetrako ampelan-tananao fanantenterana izany satria raha sitraponao dia ho tanterahanay izany. Fa tsy miankina aminay ny fahatanterahana izany fa miankina aminao Andriamanitra iray. Dia mametraka ny fiainan'ny mpiaino tsirairay avy ny fiainana rehetra eo ampelan-tananao izay arovy, tantano, ambino amin'ny zavatra rehetra tahaka ny fanambinanao ny fanahin'ny tsirairay avy izahay. Ary dia ho afaka hijoro vavolombelona mandra-piavinao Jesoa Kristy eny amin'ny raholanitra. Izany no angatahana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ho anao ihany ny voninahitra. Amen. Dia metraka mandram-peona mandram-pitafa manonona hatrany ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva. Misaotra tompoko, mandram-peona tompoko. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy ny vondrona mifampitantana
eto amin'ny radio vaovao mahasoa.